Nitoy ihany ny fandarantsika amin'ity hariva ity resaka ny taranja Ousso itsika izay nanafatra manam-pahaizana avy any Chine mihitsy ny fédération mba hoentina manatsara ity taranja ity. Misy arak'izany ny fifanana izay tarihan'ny ity manam-pahaizana sinoa amin'ny taranja Ousso ity izay nanomboka omaly. Ho fanatsarana ny fahaiza-manao n'ireo mpikatroka Ousso malagasy dia nanafatra manam-pahaizana avy any Chine mihitsy ny fédération mba hizara ny traikefany amin'ireo mpikatroka malagasy. Nanomboka omaly sabotsy ary ny fifanana izay nitarihan'ilay manam-pahaizana sinoa Hong San 5e dan izay haritra herinandro maromaro. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ny fampisehoana amin'ny fahaiza mifehy ny sabatra nataony Hong San izay nampisehony ireo mpikatroka malagasy. Ho an'ny maître Gao filohan'ny fédération dia maromaro ny fandaharam-potoana amin'ity taom-pilalaovana 2024 ity na eto Madagasikara io na any ivelany. Vany international ny banana anakilay Chine Leoning spécialiste miletsaka Tai Chi Chuan sy Tang Jian. Fo eo misy sary MP fa manao stasy kely. Eo fa lavalava tsy veda un jour tsy maintsy misy programo amboana sy province sy section ligue province club hafa amboana programo sy ndigana tonga eto mission Madagasikara mo miletsaka université efa veda Chine fa manao soni miaraka fédération Ousso malagasy. Eo manao mission tonga eto manampy avant sokatra université mino manao stasy kely. Raha programme fédération amin'ity taona ity inona azo lazaina inona daholo? Ny programme fédération efa misy dossier efa liste taratasy efa lasa ministère efa zalaina province letraretra gamana misy tantara mazava tsara. Ny fédération ny programme misy be da be misy international misy championnat du monde olympique, championnat du monde premier championnat du monde traditionnel any tanana Hong Kong, championnat du monde international any tanana Malaisie. Efa misy stage arbitre international, misy stage mpampianatra international. Fa efa be da be programme ko mikarakara université sy ny manao stage eto na compétition mada. Ko misy ny zavatra lehibe anakilay ny temple Shaolin misy 7 personnes miaraka probasi miaraka masi efa tonga eto manao démonstration avant sokatra ny université Ny tanjona hoy maître Gao dia nitondra ity manam-pahaizana ity manerana ny Madagasikara mba hampitovizana lenta ny fahaizan'ireo mpikatroka rehetra manerana ny Madagasikara izay efa manodidina ny 7 arivo sy 5 alina amin'izao fotoana izao.